Manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no hanombohantsika ny fiarahana. Misy fikorontanana ny ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy manomboka avy ato Kapesta ka hatrany Tôlanaro. Arak'izany dia misy ny fampitandremana amin'ny loko mena noho ny fisian'ny alon-drano vaventy mety hananika 2 metatra sasany ka hatramin'ny 3 metatra sasany amin'ny faritra iny. Entanina arak'izany ny mpiandrika mba tsy hivoaka ny ranomasina mihitsy aloha raha ho amin'ny rahampitso satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Entanina ihany koa mba hanaraka atsakany sy andava ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity fikorontanana ity ato amin'ny ranomasimbe indianina izay vinavinaina mikisaka miakandrefana hatrany ary hanamafy ny tsikony varatra aza eto Madagasikara. Vokatra izay ary dia mitoy hatrany ny orana miatoato mety ho betsaka izay indraindray any amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana, Alaotramangoro ary Vatovavy sy Fitovinany. Saika ho mando ihany koa ny atmosfera eto Madagasikara ka miandrandra orana tandrifin-drahona ny ankabeazan'ny faritra maro toy ny ato amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana hatramin'ny talata ho avy izao. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy aloha raha ho amin'ny rahampitso fa misy fiakaran'ny miandalana kosa ny maripana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ho antsika eto amin'ny faritra anatiny sy ny ilany atsinanan'ny nosy. Raha ny vinan'ny toetr'ny ny andro ho amin'ny rahampitso maraina izao dia azo orana miatoato aty amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana, Alaotramangoro, Vatovavy ary Fitovinany. Andrahona mety hisy erikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray ny ilany atsinanan'ny fatra Sofia, Betsiboka, ny ilany atsinanan'ny fatra ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro na hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray mitoy ihany ny orana miatoato aty amin'ny Antala, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotramangoro, Vatovavy, Fitovinany ary mety hipaka hatrany Farafangana. Andrahona mety hisy erijika hisy orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Atsimatsinanana, Anosy, ny afovoantany Iray manontolo ary ny any Betsiboka, Boeny ary Melaky. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana rahampitso izao dia mananika hatrany amin'ny 3 na 4 degré ny any amin'ny faritra Tsimihanabe sy Betsiboka, raika amin'ny 20 na 12 degré kosa ho an'ny afovoantany maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetr'ny andro amin'ny alatsinainy indray dia mitoy ihany ny orana any amin'ny morontsiraka Atsinanana mihitatra hatrany amin'ny tendrony avaratry Madagasikara iny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona hatrany ihany koa ny any amin'ny fatra avaratra andrefana mihazo amin'ny afovoantany ary mety hipaka hatrany Atsimo Atsinanana. Ny faritra Tsimihanabe, Atsimo andrefana ary ny tendrony Atsimo Madagasikara moa dia ho maina ny andro na hibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré ny maripana ho an'ny afovoantany, 13 degré kosa any amin'ny faritra Tsimihanabe ary 13 degré any Betsiboka sy Sofia. Raha ny vinan'ny toetr'ny andro ho amin'ny talata raha ny amaranantsika azy dia andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny aty amin'ny fatra avaratra Atsinanana, maka endrika tandrifin-drahona kosa izay orana izay any Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana kosa dia tombanana andrahona amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny erijika isina tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona teo moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré ho an'ny afovoantany ary 12 ka hatramin'ny 17 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, 12 ka hatramin'ny 13 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.